radio 400 MHz. Fresh off the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Atolotry ny FM 104 anao anio pozim-boalavo ireo amelona ny tantara Solofo, Ery, Tahiry, Edy, Eva, Simonette, Saondra ary Tomoina. Ie, dia arabaina zany raka izy fa vita somatsara ny raha nareo roa. sodra betsaka ary dada. Dia ahoana ny hafaliana? Zany ve dia ho antaniny e, tena faly dia tena faly. Nanomanina n'iny ka enjany e. Ary ny avy zanany e. Fa nga moa misy hoe vizaka koa rehefa manao raharariny eny. Ohatray. Eo mihitsy no miseho ny avy zanany ako za zao voan'ny gripa mihitsy. Ka anareo amin'le miaro tory sy ny alina fa neneny le miasa saina atoandro miasa saina fa amin'ny alina mba matory kosany e. Ialahy koa re sorolona mahita teny eny. Olona Miriam matotsy miteny mihitsy ndrea. Ndriko ny antaninay izany e. Marina ny mamo tena vezaka e. Zay mantsono dia ahoana zany akaina kely sa andeha hanao voyage de noces? Ankina amin'ny rola ihany eo. Ahinao koa zany. Atao inona zany fa mandany vola fotsiny. Rehefa misy ny vola lanina tsy maninona daholo zay atao eo e. Ka io anao reheny lesany koa lesy dia zatra nytia mikikipirina aty a. Voyage de noces zany ane chérie ndray mandeha ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsisy hoe isaky ny ohatr' zao andeha hanao voyage de noces foana e. Ny fiainana zao sarotra tsy mila an'izany tsony. Marina ihany aloha ny mamy. Mba misy anomanana zavatra koa mantsiny fa tsy hoe lanina amin'ny fotoana tsy hay. Eny le tsy hareny lavy eny ny olona any dia izao fiainana sarotra zao foana isan'andro. Tsy mba azo ny anjara masoandro mihitsy ny olona fa dia ikikotra ny fikaramanasy ny vola foana ve? Aleo mba mandeha kely nareo roa ka. Mety zany e. Eny e, rehefa zay moa ny tily le madamako dia andeha zany anaiko. Mba sady mba maka-rivotra kely. Nareo ihany io. Raha ny hevitry aloha dia aza mandeha. Ny mama koa zany. Ary zao maneritreitra hoe anamby kely zany ianareo. Dada io minsista be io. Azafady volako tsy olaliako amin'izany. Raha manana vola amin'izany le tsy maninona raha manangana zavatra. Apiko le tsy lisany sy tsy maninona zany fa hoaiza nefa ny direction tianareo ale. Aiza hono tsika ny andeha Miriam? Aleo any anosy be. Lavitra loatra zany Any aminareo ve hoa misy vola amin'ny kitapo e. Mba hitsidika lily zay pary sary mama. Ka vola no lalaovinany, indrindra any anosy be. Alao reny ankizy mandeha amin'izay tiany e. Bravo dada. Vola raofina amin'ny kitapo ahoana moa? Matoa izy mandeha dia efa fantany zay hoe vita ny dépense rehetra aller retour sy ny déplacement laniny ihany. Sady ny tsodranon-dreo ane matevitevina izay ihany e. Eko laliana amin'izany. Hitanao zany tsy fahaizanao mitaiza. Fa maninona zao raha etsy be tafo. Ahoana? Ioko tritriva be tafo. Tsara ngeo hoe toerinareo e. Aiza kosa rery mama. Dia ianao ve dia tsy mba menatra ny vilato vavinao io e. Fa izay efa verignao fa tsy hitany voamasina ve zay tritrivanao sy be tafinao zany. Ady rehefa samy andera samy mety ihany tsy leo ambanin'ny hôpitaly. Ataovy ary zay ataonareo ko. Raha maimbo zany tiany tenenina zany raha tianao fantatra. Eno e. Fantatra zany fa sy ataovy zay ataonareo. Ka ono ohatrinona vola tilina ho ampiana amin'izany. Zanga zao ny eritreritra an'izay ry dada fa zay efa nomaninao fotsiny. Sy hainy izay koa ane mbola manana anjara tsodrano omena anareo e. Ny any vady mbola tsy lasa.
goviana ny départ mieriseretina tonga dia amin'ny herinandro. ay aleo miomana tsara ihany makony. ary tena efa vonona mihitsy nareo a. Indray mandeha tsy miverina ty ry mama, tsisy hoe voyage de noce indroa zany. eny e zay mety aminareo atao fa raha salamiko manokana aloha dia aleoko manao zavatra hafa fa zavatra tiana tenena aloha ianao miteny an'izay rainy a inona e le resaka atsika hoe miteny fitsofandrano any zao rakizy a zany hoe zay mbola tsy namoaka teny taminareo roa fa dia ahoana moa fomba fiteny malagasy hoe tsofina rano a dia mahorena tokantrano a le hoe miteraha fitolaha fito vavy aloha tsy izy tsony amin'izao fiaina zao fa mahasoa vola mikarena dia anaraka anareo daholo ny tsara rehetrarehetra dia tsara tsodrano a. ie dia manampy an'izay teny flora zay ahy e hoe mba haiko hoe lahy miatotra tsara fa efa manana tokantrano zao hoe lahy manko nandray misary adala zay ihany tsy menatra miteny an'izany fa ohatra zany nitsika io a nandray tsy matotra ny tsy mikatona aloha malemina. Dada koa zany dia manao ainina tsy. zay koa zany tiky namanamana an'la ty moko inona io ihany eny problème an'la eto e any dia ana rehefa manambady lahy zao a efa tsy tokana tsony dia mba jereo zay mba ho avy ny tokantrano landray. Eny ary moa e, dia misaotra betsaka anareo mivady e, dia manarany dianay. a Manarany dianay ho ahy e. manarano dianay ahoana tsy azo Zaho ary e, efa vita daholo zay ny raharahana efatra mianadahy. Dia nareo mivady ve zany tsy soratra mihitsy fa dia hanao tokantrano masotra zao foana e. resaka manaraka lesy zany a. Eny ray ariko. Ahoana kia? Tindry ihany ve le toerana? Tsara ka. Mahafinaritra be. Tamana tsara? Ny tamana aloha tsy tamana ty fa mandalo zao dia Mba tamana amin'ilay vacances kely fa tsy hey hoe ve ie tsy hoe amin'ny orom-ponenana anie no tiako tenenina e. tamana ka efa tena ela nge zany naniry aty e. Ay, na za koa ary mba efa nieritreritra ny taty fa zao izy tanteraka. Tena tsara le nosy be. Fandriako moa zany vao zao ny taty. Za nge zao vao nahita ranomasina e. Za koa ary. Za tena gaga mihitsy mahita an'ity angezana ity. Mitovy ihany zany. Za ary tsy avena fa nitondra kaopy kely ety aty e. Io indray ianao sy ny akondrany anao a. Ka nandramako kely hoe tena masira tokoa eo a. Mba menatra olona reo hoe tonga dia higioka eo fa nataoko amin'ny kaopy aloha. Tsalo. Ianao ve tsy hanandrana? Sa hitondrako kely ataontsika amin'ny loka amin'ny ariva dia tsy asiana sira intsony. Maka metalatala io. Ratsy be nge hono ireny raha atao amin'ny laoka e. Tonga dia tsy masira fa matsaboka be. Zany ve? Ie. Nefa mahagaga ohatrany hoe io ihany nazoana sira nefa rehefa io zany tsy afaka hohanina. Eny e. Hafa indray aloha izay anankiray izay fa za loatra matahotra zany amin'ilay manonjanonja be ety a. Tovitsika. Zanga mba ety amin'ny sisiny ety ihany fa tsy latsaka eo ako aleo mijery an'ireo olona reo fotsiny. Sao zany ny atao hoe tanavo e. Tsy hoe tanavy kosa moa fa mba makatsitaitra e. Fa na dia zany ary aleo tsy dia aseho be izay hoe vahiny be izay atsika. Andao mba hoeny ihany na dia mba hikobana loha eo amin'ny sisitsisiny eo aza. Sady mavesatra be izany lohako izany. Ikobana loha ahoana koa e. Fa nga ianao ty tsy mahay milomana. Za ty tsy hoe vato alatsaka fa tena brika alatsaka mihitsy a. Ndora nga Sady ilalao rano miletika no fotsiny. mifoka rano. Andao fampianariko ianao e. Dovy matotra. Andao a. Avy. Ndao indray ariko. Ohatrany efa eny amin'ny lohalika. Aza mipelipelika be aloha e.
misy akisaty zao dia lalina beko eo aza lety ao aloha fa tsy mety zany respiration anao tsy mety miverina kely aloha zao dia efa eny amin'ny lalina be any alefanao eo alefaso aza adrekeko eo jere milatsaka oatra ny vato be fotsiny ianao zany aleo aloha hijanona vampy izay ka ondray aloha ataoviny ianao jereko e zao e milamina tsara oatra izao fotsiny jere ny rano no mitondra anahy fa tsy zany miantso vonjeo be ato ahoana koa rehefa za tonga dia mipelipelika be fa ianao okizay aka ianao ty tena mampime aleo aloha makasisiny amin'izay sady makamakaina very fotsiny maillot de bain ndao anao goûté aloha sady nona koa zany ay mahanona koa le mahatelina ranomasina fa ahoana ihany se le mahakasika le resa-bola igny fa zareo a miantso foana ty amiko aty inona midirako lalina amin'izany ianao ngeny te hifanaraka aminy amin'izany eo e fanaraka amin'ny ahoana moa zaiko efa nanontany hevitra ao a dia nanaiky ianao hoe ampiasaina nanaiky tsy sazoka fotsiny hafa satria ianao be pizika be ka dia inona moa nataoko eo zao problème le izy a tsy mahazavatra ny ampiandoana mihitsy le fandehan'io resaka vola io efatra voalohany any efa menomenona taminao fa ianao nanaiky tsy hitako izay atao hoe nykisoako ndray va ianao midiko eo azafady a nanekeko azy tamin'ny voalohany dia hoe hiaraka hikarakarana raha anaikizy fa tsy hoe amerina vola 10 million any amin'izany a asa raha azonao tsara zany na ahoana dia tsy haiko aloha dia inona zany no ataonao amin'izany zay no ntaneko ny hevitra hoe inona ny tokony atao averina ve ny volan'olona sa tokony asiana devitra indray mandeha dia mifampiresaka hoe ahoana ny fomba anampidirantsika 10 million anatin'ny reny raharaha reny nefany a ny ankizy miteny fa efa volan'ny zareo maleo tena aby nanaovana ny mary azy dia mifampiresahany aloha e za aloha tsy miditra lalina dia efa teneniko zay ka zay sy le raha firety nefa nyresaka ihany fa mbola nizingizina anio izy hoe tena misy zay 10 million zay fa tsy haiko misy karazana resu daholo ny zavatra mividiny zareo hoe resaka ofana sono resaka sala inona sina daholo za moa narara be loko to ohatra ny vadika ao alohako fa alao ny fotoana manaraka zany dia k'izay mihitsy manko ny tsy azoko de ohatrany hoe lasa forcena fotsiny zany tsika ndohan'io vola tsy hitavoaka io hoe makaiza na makaiza dia andao aloha ifampiresaka zaniko reny koa ane tsy dia azo ifampiresahana loatra fa hainao ihany ny toetrany dia aninona zany andohan'izay ka misy volan-daovana azy koa ve moa ny aminao any ka tsy azoko mihitsy ngeny tianao teneniny eo teneniko hoe ndao ifampiresaka tsy azo ifampiresahana andao anao an'izao tsy aiza no hitako vola eo za tsy afaka andohan'izay aloha fa dia efa teneniko izay zao no izy flora ala aloha miverina miresaka amin'izy roa kely dia hita eo zay tena marina aloha niresana amin'zareo fa tsy hita mihitsy marina amin'izy ity na manao latabatra boribory dia hita eo hoe ahoana le izy ka eo indrindra le izy lasa mikorotana mbaka le tokantrano vaoleka izy mahafantatra anao moa miady be zareo amin'izao noho io volavola tsy milamina io ny mpivady ve tsy ady zay mampikorotana an'zareo so dia zany resaka hoe vola lanin'zareo tany ampanaovana voyage de tsisy idirany fa zay vola teneninao zay mihitsy nitako mety na maloha reny dia zao rolan aloha nansona voalohany miresaka amintsika ny taninana tsara dia adiana avy eo vao miresaka miriama sy ny ray aman-dreniny ndao ariko
Ordada, tafiditra tsika fa inona ny hevitra. Tena fihetsiny ilay rafozako e. Efa hitakitako ihany e. Fa tsy akory no nanaiky namidiniko. Efa nanaiky dia izao ny zavatra misy. Tsisy hoe nanaiky namidiny Ordada fa mba nieritreritra hoe tena ray aman-dreny izy a. Mba hoe nandray an-tanana ny zavatra rehetrarehetra. Dia za ve dia andahary zany. 120 millions zany ka tsisy lany tao amin'ilay mariage zany e. Ka dia gaga hoe fa ray aman-dreny otrona koa tonga dia niditra tsehatra isana an'ity rehetrarehetra ity. Radio Zary l'ambassadeur. dada nieritreritra hoe zany ka tena ray aman-dreny e. Hoe mahafohy fotoana, mahafohy vola, mahafohy inona ho anjanaka kay afetsena tena diso tafahoatra. Sady tena tia kely e. Zanaka ve dia ho ambakany oatra zany. Dia ahoana zao zany zany tokoatranareo somary mikorotana zany fa inona ny olona miry aminy. Sa io mbola io problème io foana. Ka io ny fanazavana eo ry dada. Hoe tena tsy rariny loatra ilay zavatra nataony ray aman-dreniny. Manazava le izy dia tezitra izy. Ny asesika ny amiko dia hoe ny anao dia efa tsy fitiavana ny ray aman-dreniko, tsy fitiavana mihitsy. Nefa dia afetsena distrona iny azy ry dada. Le dada moa ny tena manahirana fa le mama ny ohatran'ny manaraka ambokony eo fotsiny. Eritrereto hoe miresaka amiko izy dia atsony amin'ny telefônina fa tsy manatona izy. Ahoana ihany le vola. Mila ho rafitra ady mihitsy zay roalahy. Asena mifampiresaka izy aho hoe ndao mba manana fotoana mifampiresaka tsy afaka izy fa lazay mifamiasa foana. Fa mivolana hoe alefaso. Ny azy zay mihitsy le tena nanahirana taminy hoe nareo ray aman-dreny rotota zany ny filazany azy samy mandoa 10 millions. Nefa 1,5 millions raha be indrindra lany tao amin'ilay mariage iny ry dada. Sady tsisy volana dala lesiko afafa fotsiny amin'ny zavatra tsisy dikany oatra zany a. Raha misy vola tokony omeko dia nareo zanako no tokony antsipazako an'izany fa tsy ary amin'ny olona fetsifetsy ary. Na zany 1,5 millions zany ary koa raha mbola tsy hita hoe inona le izy, inona amin'izay le telo hetsy. Zany lo efa tsy hita ho tany saina intsony fa le resaky ny olona mandeha be iny tena manahirana. Zay sy mamalisany a dia sasatra mamoaka vola paosy hoe misy an'izao ankoatry ny zavatra efa mifanarahana tato reny. Efa nilamina daholo ny zavatra rehetra momba ny nandarinana ny vola tato fa tsisy vola mandeha manokana zany nisy ohatran'izao tsy voalota ary zay koa tsy genren'olona hoe mpitrosan'olona zany e. Tena nanahirana koa ny raha vola tao aminy le izy tsy naninona fa izy ty hoe nindram-bola tany amin'olo-kafa ty mihitsy. Dia izao zao ny anay mivady koa dia lasa olana. Zany hoe vokatry ny foeraoerana loatra fa mandany vola be. Maninona tsy vodiondry dia vita fa milozana misahirana ry amin'ny soratra hoe zao hoe manofa espace ny sisa dia lasa le tokantranonay koa lasa mikorotana. Ny anay ary mory dada mba vao natomboka ty dia efa fahafambaraka etsy roa maheno an'izany daholo ny olona. Mba nalaza be ohatry n'inona le mariage nefa zao ty arahandromoromo. Ka zao e. Tsy mbola nisy olona mivaliana vola zany a. Zay tsy mpanao an'izany mbola veriko zay. Fa matoza mivady mandatsy andohan'io a. Dia resaka fisolokiana fotsiny io amiko. Ne naza ny ry dada alohan'io mariage io efa nisy volany indraminy dia tsy naverina. Zany izy. Le dada ny mihitsy ny tonga taty amiko taty. Karaha takina ny lahy. Mitaky efa tsy omeny. Fa nga vola kely. Raha etsy. Vola be zany. Lazay fa zay ve hoe dia tsy mba afohan'ny dada. Ohatray le asa. Zany e dada dia mba gaga mihitsy e. Hoe dia efa maso be ohatry n'inona no tapenana amin'ny raha etsy. Dia inona aloha zany ny vahaolana e. Ahoana, zay ma tsy nahatonga ny antsoan'ny lahy hoe antsoina aloha hoe lahy fa tsy tiako anatrehanareo mivady ny fampiresaka. Dia mena ny lahy zany hoe inona ny solution mety. Raha ny hevitra ry dada aza mandohan'io zany a. Zary na nenina raha napoziko ohatr'izao tsy haniditra. Koa raha toriana eo. Nga misy borofo zany. Dia tsy oloanay zany a. Aza mandohan'io zany e. Tsisy ny fampidirina le hoe misy an'izany any aminareo e. Tonga aty aminareo mihitsy a dada ny Roland fa nareo ohatrany tsy andrenesam-peo mihitsy a. Atsoina tsy mandray telefônina. Salama ve aloha raha Bernard e. Salama e. Raha koa tonga dia fiavy. Mialatsiny fa ohatrany hoe to dia avy be zany fa ako efa tontolo le zava-misy. Mba kalmainy aloha dia mipetraha e. Satria aminao le toerana le olona nefa tonga ao maraina atoandro hariva e. Mbola miampy apelina koa rehefa amin'ny alina. Karaha tonga eo ary moa izy.
ny fandaminana mbola betsaka ny tokony alohan'izay dia izay vao misy vola mivoaka zany raha ohatra ka na tokony izany kosa za ve dadandro raharany sitsiny ny amoana azy. efa mba roa volana ane zay lasa tamin'ny raharany ankizy efa mba rariny kosa raha mba homena amin'izay ny anjarany. Eny e, izay moa zany no resaka ao fa ako mba manana resaka ho resahana. Veto ny resakako. Ono a ohatrinona marina moa zany le vola lany tamin'ny raharan'le zaza reny. Ka iny efa nytenenina anao iny mifampisasaka Ohatrinona 20 millions de ny 10 na de ny 10 anareo izy roa moa zany mbola nanampy fa 20 millions ve avita mary azy. dia zao aroa mba valindra Bernard ty resaka ty tena mifanaraka ve zay mivady hoe 20 millions de 10 millions ny vola ho versenay aminareo. Io ndray ianao olon-dehibe ny atsika mifampiresaka teo e. Eny e, Fandinika tsara atsika tamin'iny resa-behivavy iny ekeko zany. hoe andao zany a samy andohan'izay 20 millions no afaty amintsika zany hoe 10 avy any aminay any 10 avy any aminareo 10 roa kely mba manampy azy. Ohatrany mifandrisana izy zany. Fandisa ahoana ndray Ohatrany tsy nisy resa-bola million zany tany fa de hoe zelany fotsiny de fampisasahana zay no mifampiresantsika tany. fa aiza aloha vadinao e ngamba zay ny tena mety kokoa fa ny vehivavy mitadidy fa indraindray ny lehilahy be rehany. Za de efa mahavita azy mahasolo tena azy izy koa efa tsy teditra amin'io afero intsony fa lehibe izy e. Efitra mivady mihitsy zao hoe ho sarotsy ty raharaha ty raha ohatra ka vola tokony tsy ho aloha no forcenareo taksena aty aminay aty. Zay ne tsy nanery anareo e fa hevitra atsika niarahana teo le izy. Ny rahana nanaiky ny hevitra Zay le manahirana zay. fa nitety bola olanina tsy nisy hoe zao ve zaka na zao ve zaka niteny ve mesera Bernard hoe zao zany 20 millions lanitsika de zakanareo sa tsy zakanareo le izy zay ne ny tiako anontaniny e. Nandeha ne ny resaka teo e mifampiresaka tsara tsika olona samy lehibe nareo no nandefa rehetrarehetra. Zany foana no averinao. En'olo ah e anazavako azy tsara averiko aminao hatrany voalohany izy ty manahirana le zavatra ohatr' zao saingy efa vita le zavatra de hodinareo misamy variana ndray zany le zavatra olona. Azafady fa tena mbola tsy nisy olona teto ambaravarana ny tako vola ohatr' zao raha tsy voenao hoe anananao vola nay. Normal zany mety kamo le olona satria tsy azo ny azoko. Ny azo zany tsy fantako hoe mba ho azo ny androany sa nakory. Inona le ho teneninao inona e? Zao le izy tsika mihitsy mifampiresaka anareo no miteny ary amin'le espace aria zana me hevitra hoe mba atao amin'le aria ny anareo le midangana be any mitety de cortese de capotable ny anina makary efa natao côte a de nanome 50 le izy de teo tsika no fandinika hoe aloha zany no 20 mba iarahana iray aman-dreny samy mandoa 10 de ny ambo mba naroro kely efa fanampiana zay. Ka reny anareo am'le lamolotra mizestery selfie ninina mivaova any sary eo anaty Facebook zao nareo tsy andovo volan'olona. Na de izany ara ve de ho 20 millions reny zavatra lanireny ny zanakaiko ny rangaty mba niatoka betibeto anatin'io e. Tsy Ho azy izy manokana. iran'ny ankizy zany Ny zanakareo nataoko hoe tsy nandoa vola tao amin'io fa de hoe zay zavatra nalohanareo tany zay sy nataony zanako zany ny zavatra nisy tany ny vola ampandaovinao anay a ohatran'ny rehefa nydinihana rehefa nalaina ambavany a ohatran'ny mitombo isaky mimetsika. lava be ny resaka miserandria anome fotsiny nareo sa tsy amome. Inona moa zany nytindraka tenenina amin'izany fantanina petraka ranga zany. Ka amome an'le vola anjaranareo nareo sa tsy amome. Ela be zany. Sotrako ny valiny zany e tsy amome anay rehefa zay no tianao fantatra zavatra tsisy idirana akory zany fa aferinareo tany. Ay de vitatreo zany ny fihavanantsika. De ahoana ny hevitra ndriry Miriam? Ny amin'inona io? Ny amin'ireny rafozandry ireny e tena tsy mifanaraka tsony zay. Fa ahoana e? Mafy ane ny nanaovany azy zay e. Nitaky an'le vola tany a natao maivakitsaka ohatran'ireny bozaka reny kororohany ohatran'ireny mikororoka vary sy mololo reny. Zany ve? Saika filan'ny tamaina raha fa zany hoe tena moa lehibe ve de iady eo fa manahirana. Zany na mba raha mangatsika ary tsy nirosony a teo atokonana teo fotsiny ny resaka. De tsy omeny zany le vola? Tsy mamehony izy e tsisy ony. De ahoana zany? Nga hita fa de efa tena zany no mibaby azoko. Zay sorolanko ary nge io foana ny resaka ao an-trano ao e.
tsy azoko mihitsy koa mivadina hoy fa la izy koa aloha tena tsy dia azoko loatra fa tsy haiko hoe tena lany daholo ve izany le vola teneniny dady izay tena lany hitanao tsara reny mivezivezeko reny mbola nisy telo etsy aza nefa tsy nitakiko tsony dia tokony ezahana azavaina tsara amin'izareo hoe lany dia avereny ka reny ara ve nidiso no asiako avery ny gidragidra dia mainka ampiana telo etsy tsy godragodra indray ngamba ny tsy haiko tsony dia ahoana izany ahoana ny eritreritry dady aloha tapaka mihitsy le fihavanany raha azoko atao aza hoe misarana reo dia misarasa inga atao ahoana moa ty kibonao efa miteraka ty zahay koa ny teneniko anao hoe mba manadiady tsara aloha fa tsy tahitra fotsiny hoe bogosy aniny mba jerena tsara aloha le raha fozany iza koa nefa nanampohany izany ry dada toetra ambadiko mifantatro fa nitaizana lalako izay toetra ny zareo tany dia miomana tsara ianao hoe sakay kely rano le raha fozanao zao zany anay dia andony kakatsy ny hohanina aleo fa efa ampiresaka izay tena tsy vanik'olona mihitsy le randrisy ry kalaflora reny kaly madada fa inona ary ty za aloha raha natezerako tsy fantany tsara mihitsy ao fa iresaka izay dia atsoko dady ianao fotsiny jereko hoe ianao tokana ny atanin'olona any dia sao dia ataon'ny olona tsinotsinona any aloha koa mandefotra saotra fa dia anareo ampahafiry ny volam-bolo dia davina zany moa izay indrindra koa moa fa na izany aza aloha tenenao le vadinao fa miraisa saina nareo na dia hoe na tsy asany any raha mba averina ino fa teneniko izy ataovy matotra zay mba 5 millions dia presio tsara mihitsy le vadin-drino ino dia aza atao taran'ny herinandro iendrery dada ie zay aloha fa angatadalana angama aloha izay ary veloma dia mandra-piona ie mba efa heninao moa vaovao raha matoa vaovao inona mahapome inona ary zany zao ne vo antao raharaha ny dada sy maman'le rôly an anao soratra fangary e mbola tsy vita soratra tokony anao tokantrano maso hatramin'izay zanany teo misy firmianadavy vita raharana ny etriketritra izy mivadika ay tsy misoratra ka zany e gaga heniko daholo reny tararahany ankizy ireny efa mahagaga indray zanyko hitako ny namaly vola ngiaranjika ay tsy fantany hoe mandany vola ty manao raharaha ty dia hitany eo amin'izay mety zao ngama vo anaty bodiondry azy mampalahelo a mbola aizany anjoalahy enao koa any raha fozany zanako ao foana reny na inona na inona zainao koa tsy haiko hoe inona ny ombaombanany reny olona efa hita hoe tsy vanina zao vola 10 millions anao aza na telona any ka mba ny anaovany an'ity raharahany ity dia zay ny tsy namomezany azy olona zarafatrahakana taranaka zany ve re dia anaovana azy zany fa nisy nahatsara azy any aloha hoe tsy nasany atsika ninona dia amin'izay raharaha zayko raha ny tokony ho izy hoe tokony hoanitsika fa vokatra le disadisa dia tsy mandeha zany dia hoe amin'izay ve tsy mandotsodranony sa hoe inona ny tiana ho teneny izy daholo zany fa raha nanasa teo aza reny no tsy hoany zany e efa raha malala ny toetrany sao dia voapozina anyko dia inao ve tsy mba me voninahitra ny zanakao efa nanome raha matoa tamin'ireny raharahany reny hitanao reny mivezivezeko reny raha manana voninahitra omeko azy atsy laoko mijanona mihitsy aloha ka tamin'ny raharahany ankizy zany fa zao ane zao ianao a raha aman-dreny e dia maninona dia tokony hanatrika aniko raha mitena izy le raha matoty koa ohatrany adaladala ka zay tsy itsotsotso any zany ianao tsarany olonako ka izy ary tsy manasa anao sa ianao hoany ka le toetsainao ane no tiako ianao koa ohatra ny mampiakatra any ataonaoko isososo oatra ny vinaty tsy mahare fosa mba manakambo sa ianao tsy ampy hena hividanana sy ianao koa moa dia mahita ho tenenina hitako raha te hinan-keny ianao dia ato ataovy be fa andro e dana vidy oviana dia aiza moa zany natao zany raharahany zareo zany amin'ray volana hony e taoko ny lingilingy naka espasy ngeza be ry amin'ny fitahina ery amin'ny ray volana ve dia zao voahera mba ahoanao inona moa zany e nafenina zany omenatra iziko efa dadabe sy bebe vao isoratra
raha kelikely ary ny zavikelyn'ireny koa tsy efa nambady raha kosa tena mampime ny fiainany zareo ka tafiditra ihany le zanantsika asa tokoa nga zao mba manahoana ny fifandraisany me amin'ireny rafozany ireny zalahy fisara-tsaina fotsiny hoe rafozan-dozako fa za aloha raha mikitikitika ny zanako taoko mahita fa enono ihany kalmeo ihany na izany azy efa tafiditra ny zanaka aoko nga azo atao inona tsoa ahoana ihany no hevitrao am'le zavatra ataontsika ty e raha tsika sainao ve ie hevitra ahoana moa toko efa zavatra efa milamina daholo efa hoe miandry ny daty sisa ka le hoe asiana fiaraha-misakafo sa tsy asiana ay ve le izy ane ho asiana fa ry mampimehibe riny ny tsasainy e sao de manotatantanao ka ho asiana le izy de inona le sakafo atao e zay nge ny tiako resany ny olona am'izao efa kôtikôty be am'ty resaka sakafo ty ka tsy nakanina ve zany ny olona invité rehefa ho avy ny tsy mety mahafaty abina ny raha sotroana azy eny e tsy laviko zany fa hoe inona zany le zavatra ho atao inona ka ohatran'ireny mahazatra reny ihany moa fa efa nesipasy ny miantoka an'izany e fa mivola fotsiny ifanarana hoe ohatrinona ny mahavita ny sakafo de zay ianao koa ohatrany hoe vahiny be zany am'le raharaha moramorainao le zavatra miseho ohatra ny mahazatra hoana moa ny tianao tenenina asiana mayonnaise asiana an'izao asiana an'izao de raha maninona eo indray ny olona de ahoana le maninona sy de hoe any loatra ny saiko a fa le fanapozinana ataon'le olona fahavalontsika tafiditra ao mihitsy no atahorako zao satria sika zao efa manana fahavalo efa akaiky fa tsy lavitra de ny piray anaka amintsika ihany zay ny atony tsy nanasana ny reny hoe anotatatana mody amin'ny savy olona ao de tsika nidirana andro raha sanatria ripaka maty eo ny fianakaviana rehetrarehetra iny mbola tantara hafa koa iny e ka zay mantsiny fa maninona moa raha tsy asiana sakafo indray e eko ny olona nge zao tena efa matahotra daholo zay miresaka amiko zao de hoe tsika mivady no aseny manandrana voalohany zay vao mihinana daholo ry zareo de eritrereto am'izany inge e sasa moa de manao vazovazo hoe hitondra voalavo kely e hitondra biby e atao inony zany fa ianao koa ve de tsy maharaka ny vavao misy am'izao e hoe reny no ampanandramana ny sakafo de rehefa mitsipaka reny de misy pozina zany le sakafo hay le retsy a lasa lalina be zany eritreritry ny olona zany taoko mandreraka be de maninona ary zany raha ohatra hoe gâteau jus fotsiny no erahana mihinana ka zara mieritreritra hoe ndao tsy asiana sakafo mihitsy de anao inona fotsiny ny olona zany de mandindy fotsiny ny olona mpandizinao nefa tsy omenao hanina eko mba amin'ny fomba hafa indray zany tsara misy olona ho azonao am'izany angampany de ahoana ny fomba ny olona ne matoa mandoha vola-tsodrany de mba mivoky hanina izy aloha manolotra valopy e za koa raha zao matahotrako sarandria maninona eo ny olona tsika nigadragadra foana io zay aloha eritreretina ihany e ka misy hevitry ty maninona raha ohatra hoe arahana maso akaiky mihitsy ny fanaovana ny sakafo sy ny zavatra vidiana rehetra ny amin'ny fivarotana any fa zaho a matahotra naramaso eo araha de matahotra ka de nitahotra koa no afato zany e de Tsika- tapakary zany fa tsy asiana sakafo e zay mety tsika koa nge manam-pahavalo e tadidinao tsara zay de am'izay koa 0 ariary ny dépense ny anao kory flora aloha efa fantatro mihitsy ny lohanao fa ny anao de io mahihatra be io de hatraty eny e alors de zay no atao e
tonga soky a Saotra ry mama. petrapetra aloha Enjana le atsika eto Antsivabe a. eto indray aloha tsy mahagagako mazana raha tsy zany be avoan'ny gripa foana Any aminay any Maheva tanàna raha mba misy an'izao mary io. mafana be Mafana foana. Inona ny vaovao ry mama? any aminareo any Nareo izao manam-baovao be ko ty lanonana anareo sy dada ty. kay be ranonan'atitra ry kala De gaga tokoa aloha a. Efa maninona zany nareo sy dada zao vao tapa-kevitra ny hoe hisoratra sy hanao mariazy? hitanao ihany ny fiainany varimbariana tena de zay nge tsy nananeritreritra anao tsony mihitsy e fa miteny daholo ny olona miteny nareo zanaka de rehefa nieritreritra zay de nanapa-kevitra anao azy indray Zao zany le hoe antitra vao misarigaiky. nahoana koa moa no ataondry hoe misarigaiky zao ara be ny tsara De gaga ako. Aiza ve rangako ny fananana rehetra soratana amin'ny tenanareo. Ny dada ny moto soratany aminy, ny trano soratany aminy, ny kisoa ao ambala soratany aminy. De mama ve de tsy mba soratany hatramin'izay de ianao tsy mba tonga saina amin'izany. sikefa miteny andria hoe tsy neritreretinay lalina zany fa hoe mandeha amin'izao fotsiny fiainana de mety fa nareo mampirisika anay no mahatonga anay anao an'izao Ko raha ty ianao sarahany hatramin'izay de ahoana za? de efa tsy zay zany amay atatsato zany fa efa nisy fotoana nitelikely anazy tamin'izahay vao mivady izy koa moa miteny hoe sy tsitako izay anona zany fa efa vita fotsiny ny fediondry a de ohatran'ny olona rehetra ozy de mivady miray trano de teniteny de efa miteraka anareo de efa tsy ndara entina intsony taty aoriana vao mikorapaka le andao ataoko fa tsy mety De tsy mahalala elatr'olona ny hoe marina. betsaka koa hoe tia ny olona manao an'izany vita fadiondry de samy vita Samy vita fa tsy manara-penitra. eny e zay nge zao fanao an'ilay izy mihitsy e fa aleo aloha de tsorona aminareo fa hafakely le rahanay a Fa ahoana? manao mariazy zay fa tsisy sakafo Zany ve? De ina fotsiny za? zay e ny tanora sy izay te handehaniny de afaka mandihy Fa tsisy vola? vola ono Tsisy vola anaovana ilay sakafo? efa raha mahita ry kala ny zavatra miseho a de mbola hirisika anao sakafo ihany be raha misy olona ray maninona fotsiny na de hoe marary biby tsotra azy mampigadra anie Efa lasa lavitra koa ilay sainareo ka. zay aloha tsy sahy indrindra fa za dadanareo ary mbola mipropose zavatra hafa fa tena raha vao hoe resaka sakafo tena oka ity Mariazy hafahafa zany ny anareo. De hisy olona ho avy raha izany? tsy maninona fa zay tonga tonga e Eny ary, tongava soa zany ny andro malaza. Manao ahoana ry dada? Nahoana? Elaela zany a. Vaovao? Sy faly mahita anao zao ka. Mm, Salama tsara ve? Salama tsara ka. Sao de mba men'ireny olona reny tsy tia mainty ary ianao ko izay ray aman-dreny aby ny tsy hivangiana. Zay indray dada. Efa ela be ianao zay tsy nandalo. Sahirakirana kely fotsiny ray a. Efa hita aloha vaovao e. Efa niandriany anareo ihany aho a. Misy vaovao mihitsiny. Ie, Ety e, raiso. inona ty?
invitation anareo tany amin'ny dada sy mamy. convocation. Invitation. Taitra manko tokony anay ny convoqué azy raha ny vola tsy omena. Io e, Invitation amin'inona hono tony e? amin'le raharaha vao vady. Inona izao mampimehy any dada amin'izany? Izao vady izy aloha e. Dada sy mamany rôla e. Angà moa izany ireny dia nanao tokantrano masy foana hatramin'izay. Ne, Tena mba manao fitaratra ratsy ho an'ny zanaka koa izany ka. ny dada koa dia efa fahakalana. Ka ny azo tena hisy firinana manetsiketsika aby ny raharaha. Eka izay mihitsy no nampirisika anazy hoe manaovy nareo raharaha fa tsy mety izao. Tsy efa tara loatra vera izao vao hisoratra ary Miriam ma. Tsy Efa tara vola izany. tokony atao retirety ilay izy hohanina amin'ny retirety. Lasa laniana ao amin'ny fisoratanao. Io aloha dia manasa olona roa aminareo izy nareo vady izany. Amiko aloha dia haingo diso ao an'arivo izany ka. Zao ve vao hisoratra. Reny vera hisaraka raha hiatrony ny hiaraka amin'ireny eo. Dia oviana hono e. Amin'ny 27. Dia aisa. Mba vainqueur ry dada. Io ao amin'ny espace fitahiana. Tena olona mamanaonao foana le rafozanareo ka. Nahoana zao raha mba natao tao an-trano dia vita. Miantso commune fotsiny. Eto aloha dia tsorona aminao fa tsy handeha amin'io zay a. Sao dia misy fanampozinana kolaka aoko. Efa hitanao ihany tsy fifankazoanay. Tsy azoko izany. Zay tsy handeko. Maninona e? Mbola teo velona aloha dia anao mijanona. Fahavalo zao ve dia mbola hoany any ane. Ena ilay atahoranareo? Vitanao ty fanampozinana ty. Mahamenatra an'ireny ve ny hanampoizina anay? Ay ve? Efa misy fanamarinana hoe tsy sakafo. Tsisy sakafo? Ie, Mampalahelo a. efa niomana ao amin'izany mihitsy zareo hoe ny olona hitaitaina ohatranao izany daholo dia aleo tsy asiana Ka mihitsy. inona ny mahafety an'izany ry Miriam raha tsisy sakafo a? Aninona fotsiny izany nahoana raha vavolombelona ronona tsony dia vita. Ary dada izany anie sady mamoaka ny mampiditra e. Teo ianao ny teny hoe olana izao ny sakafo, izao indray ianao hoe tsy fety raha tsy misy sakafo. Ka tsy noho ny amiko fa noho ny aminareo manatrikako. Inona koa Dia misy izany? trodrano kosa tsisy. Vainqueur dada, io ambany io. Misy ao hoe sitraka raha tsodrano ara-pomba malagasy no atolotrareo. Ary afetsena kay ny rafozanareo. Fa ngako moa ilay tsodrano aterikalao e. Ka te hitango vola fotsiny. Nahoana raha atao fotsiny hoe meo volanay. Ny olona tsy menao hanina nefa mbola asianao makany amin'ny soratra anao makany inona nataony amin'ny espasy aninona. Dada koa efa Sady tonga fankalany fotsiny izany dia mirary soa azy marena tokantrano dia miteraha fitolahy fito vavy. Mandehana rery dada. Za aloha tsy handeha amin'izany ka. Mba jereo ihany ny positionko manoloana ny rôla dia mandehana. Zao vao tena voapirofo fa olona tia vola reny rafozanao reny. Dia inona fotsiny izany no atao amin'ilay espasy. Izao izany no tena programa zareo e. Vitany dada, mitovy amin'ireny fety mahazatra ireny ihany a, misy sono afaka mandihy, afaka mihira, fa ny sakafo a samy mitondra ny anazy. Andriamanitro, inona mihitsy izany no tena tian'ilay randria tongavany e. Ka hitany dada ialana amin'ilay hoe avy aiza ity sy avary ity dia samy mitondra ny anazy a. Sao dia tokony ampianariko ary aloha izy e. Excursion dika zava tsy mahary azy. Dia tsy mifampizara koa. Dia misy laoka iraisana zany. Efa hoe tsy mifampizara dia samy mitondra ny anazy. Tena mahafahafa zany raharaha zareo zany ka. Io ny olana amin'ilay antitra manao raharaha e. Antitra vao Jackson. Tsy maintsy izay aloha noho ny zava-misy e. Tena raha samy handeha any dia anaonay mitsangatsangana any ankafa. Mba makamaka amoron-drano dia sady manjono. Dia tena tsy handeha izany nareo. Fa samy mitondra ny sakafony ihanyko. Ao koa nery dada misy hoe mampilaza meloa rehefa tsy afaka. Vakio nge e. Sto be filiriny be koa zany invitation zany. Convocation nga man tena marina mitomboka. Ny dada kosa e. Dia efa lazao any izy tsy afaka hono zareo hoe ataovy hoe hono ny excursion anareo. Dia marena tokantrano. Dia miteraha hono fitolahy fito vavy manaraka e.
ay tonga ianao Ie, tonga aty aminao misy Angelo mahakasika an'le paiement an'le ikazay indrindra Sal. saika vao hiantso anao aho hoe mila réglena aloha izy io fa tsy mety raha vao tonga ny fety nefa ny aninatsika tsy milamina ka izay indrindra mantsiny Ay. dia zany nahatongavako Saotra anao hoe ary. sao dia mba misy réduction kely misy Angelo fa sady efa tsisy zavatra karakarainareo ny ato fa tsy manova salina fotsiny nefa zao ve anao vao miteny an'izany lafilafy ihany le tsy olona. mety tsony fa zay nge no ny fanarahantsika e fa tia kosa aloha Ento. ataovy matotra tsara fa tsy sakafo miditra mihitsy ao amin'ny espasy a zay mantsy tsy de hiditra ndraikitra amin'le izy Ka eo mantsy zao no nahatongavako eto hoe ny fety tsisy sakafo no ohatran'ny tsy hita zay mahafety azy ozy ny taolo malagasy. eny e marina nge le izy fa tsika tsy manan-tsafidy efa raha mahita le zava-misy amin'izao fotoana izao ny olona nge na ny olona anatrika ny fetinareo ro kodikody daholo dia inona kanina eo dia inona ny zavatra hitranga Ka io anie zay le raha zava-misy eto Madagasikara samy manana ny andro ny olona tsirairay avy e. Ataoko hoe tapitrandro angamba aloha zay lasa tamin'izay fotoana izay fa ny sisa manaraka eny ihany. na inona aloha teneninao a raha tena ho tanterahanareo ihany io fotoana io tsy azo asiana sakafo miditra ao Ka eo indrindra anie no hazavaiko kely ramose. Ny sakafo karakarana marina ny tenina hoe tsy misy. Nareo moa efa tsy nanaiky tsy nikarakara raha teo. Zay koa moa efa tsy nitady mpikarakara. Fa ny hevitra hitanay fa mety a. Satria tonga dia tsoriko zany e. Mbola veriko hoe tsy mety aminay le fety tsisy sakafo. Ny olona tsirairay avy izay invité a no samy mikarakara ny sakafo ny avy any amin'ny tokantranony ihany. Rehefa tonga tao anatin'ny espace-nareo a dia tsy mahazo mifampizarana dia pitika voambarina anankiray ary fa tompony andraikitra tamin'ny sakafo zay nandrahoana sy nikarakarana ny olona raha sanatria misy ny olana na fahavozana teraka samy izay mitondra ny azy zany samy mitondra ny azy. Ie, tsorona moa zany foatran'ireny hoe fa mitsangatsangana ireny zany dia samy mitandrina satria ny ankohonana ray efa dia nampahafantarinareo an'izany ve ny invité anareo efa fantatra ka. dia nanaiky daholo ny olona Eny e, misy moa no mikasany hoe tsy sakafo tsy hitondra mihitsiny e. Fa tsy haiko hoe inona hitondra kakabizon ve zany sa hoe ranom-boankazo tsy fantatro fa ny ankabeazany aloha dia efa raisy lahatra hoe sakafo karakaranay ihany ity dia mba azonay antoka fa tsy hampaninina anay. dia raha izay zany dia efa mazava ho azy fa nareo tompona ndraikitra tsisy idiranay tompon'ny toerana intsony Ka tsisy tombontsoa anay koa anay ny amin'ny fikatonan'izao espace zao raha sanatria hoe zay anao tahoranao e. Ny rarina dia mba hirobobo ary ny espace-nareo fa ny olana moa raha mahita le izy mihaino be le resaka dia normal na raha ohatra sy marina me teny kely mahakasika an'izay. Tsy misy misakafo hoe avy any ambadimbadika ihany fa sakafo nikarakarainy tanany daholo niditry ny vavany. ka zao koa nge ny mety zavatra hitranga hoe marina fa tsy tompona ndraikitra intsony zany zay fa raha misy olona te hisopatra an'le fetinareo dia mody mitsipaka eo ananiny eo izy dia hoe sakafo ny taony nahavo azy izy nga hiteny hoe sakafo netiny fa hoe sakafo tao amin'le mariazy Ka ny Eo nareo no raisiny. fanaramaso efa entitra be hoe misy efa karamaina misy anaramaso mba tsisy ifampizarazara ny olona. Na ny latabatra ary ny amin'io ny eritreretinay izy dia hoe fianakaviana ray dia akonana ray izy dia mandeha latabatra boribory isaky ny olona e. ay tonga dia latabatra isaky ny Zay fianakaviana koa ray saika trano ilako fandaminana kely zany mba nareo ato mba mikasikasika an'izay mba mikarakara an'izay zany e. Fa mitsitokotoko zany ny fianakaviana akonana hoe tsy ny akonana anankiray dia esy dia mino aho fa tsisy zavatra olana olana. an'izay fotsiny a Ento? raha ohatra zany mpivady ny tonga eo dia ho angazena izy mivady ve zany latabatra anankiray nefa omby olona folo Ka eo mantsy no hoe tsy maintsy misy olona mitambatra latabatra foana eo eny efa mafisina fotsiny zany le hoe tsy mahazo mifampizary efa samy minana zay Ay. anazy fotsiny e. zao ary Ento? aleo ataontsika arataritatsy mihitsy zay dia mba manao soninareo Eny ary mety zay hevitra zay fa dia misaotra pitsaka anao. dia ny fahadiovana mba tompona ndraikitra zany nareo ny toerana rehetrarehetra na ny salina na ny WC na ny dosy ny tokotany moa zany Hoe manadio ve zay rehefa ihany izy? manadio nareo mazava ho azy satria tsy fantatra zay hoentin'ny olona trany aminy ihany Ao fa tsy maninona fa atao zay e, misaotra anao.
Oh, ka mora olona. Azafady loha e, azafady. Tena efa olo mody reto ve dia mbola ho rakorahanareo anao biso ihany e. Manao ihany re zahay fa rehefa tsy tia mason'olona e. Tsy efa lany daty zany efa tsy mety aminay intsony. Nainay zao efa manankiky ny 10 e. Efa zokizoky olona ihany zany. Fa eny e, fa zany moa eo ihany fa ny tena vetin-dresaka ho resaka moa zany dia fisaorana n'Andriamanitra ny fataterahany fotoana eto zany. Dia makasitraka anareo koa vorolanina maro be ohatr'izao nareo anatin'ny fianakaviana. Dia efa feno moa zany ny fonay mivady, feno hafaliana, haravona. Tretrika anay e, matsiaro samatra zay manana fianakaviana voro maro be ohatr'izao na dia misy ary ny fivanjavatra kely zay ainoko hoe tsy dia nampahina loatra anareo ary amerina anay fialantsiny be dehibe. Fa atao hoe sampitsampina ihany re le fetinay mivady fa ny fahavitany sy ny fataterahany zava-dehibe. Sa manakory? Ie, dia manaraka izany efa ho tonga eo amin'ny lera fisakafoanana moa zany tsika satria efa mba nisy ihany korana kely natao teo ka dia manentana antsika hoe samy ary mamoaka zay sakafo netiny aby ny tsirairay e. Avoay, vao efa tsy maninona. Ie, dia alao samy azo ny tandrifony tsirairay aby ny sakafony dia mbola veriko zany aloha eto fa reo ankizy reo aloha mba jereo foatra manakorotana ane, mba somary mba mitatazona ny ankizy ntsika. Zay misaotra betsaka. Averiko ity fahitaindrano ity dia efa fantatsika hoe samy mitondra ny sakafony tsika ary mino fa mba efa sakafo sahaza ny ankonany aby ny entina. Sa manakory? Dia manampy an'izay tena fahadiana ny mizarazara sakafo na dia voambary anankiray azy. Mazava ve zay? Tena tsy mifampidipiditra mihitsy zany ny sakafo hohanina satria ny olona efa fantatrareo ihany efa mandeha le hoe inona ty izy teo intoxication alimentaire sa inona le resaka malaza be ty. Tsy hoe malaza moa fa zavatra raha mahita mihitsy le izy hoe betsaka maty amin'ny resaka sakafo ka dia elana amin'izay no atony fa tsy hoe inona tsy akory. Dia aloha zany zay sakafo mikarakaranao tany an-tranonao ihany no miditry ny vavanao mba tsy hisian'ny olana na sanatria famezatsiny rehefa avy eo. Zay dia zay ary fa dia tsara tsodrano tsara vavaka fa samy mazoto daholo e. Ie, ary azafady aloha mba saika mba an-tany kely hoe aniza ny alika nentina ty amin'ny salle sao dia mba tokony fanaja ihany re tompoko. Anareo mpanadana e. Mpanandrana? Manadana sakafo ohatra mba misy tsomolamba dia izy mitaraiky e. Zana ho zany ka. Pozim-boalavo nololoviny Ery, Tahiry, Silofo, Edy, Domony, Saondra, Eva ary Simonette.